Efa hisasakasahatra ny volana septambra. Noho izany de efa hisokatra indray ny fandraisana anjara na ny fomba afaka anaovana application amin'ilay DV Loterie 2027 izay programam-panjakana Amerikanina ahafahan'ny olona mandray anjara mba hifindra monina aty États-Unis. De raha mbola tsy araka ao zay de reto misy tsara ho fantatra. Voalohany de maimaimpona ny fandraisana anjara. Faharoa de ao amin'ny tranokalan'ny fanjakana Amerikanina ihany no afaka mandray anjara ny olona tsirairay. Zany hoe tsisy fandraisana anjara amin'ny alalan'ny taratasy alefa positra zany. Fahatelo, application iray isan'olona ihany no manan-kery. Zany hoe raha mieritreritra ny ampitombo ny chance-anao voasarika ny anaranao ka hoe hanao application maro de disqualifie-nao amin'izay fotoana izay. Fahaefatra, izavy ireo olona afaka mandray anjara. Ireo olona rehetra mahafeno ireto fepetra reto zany de afaka mandray anjara daholo. Voalohany tokony avy amin'ny firenena izay éligible zany ianao vao afaka mandray anjara. Madagasikara ao anatiny. Faharoa, mila manana ny équivalence-na GED na manana baccalauréat zany mazava ho azy vao afaka mandray anjara. Nefa raha tsy manana an'izay ianao de afaka soloinao amin'ny alalan'ny work experience ilay izy. Zany hoe tao anatin'ny 5 taona ianao mila manana 2 taona work experience izay éligible amin'ilay izy. Mbola ho hazavaiko izay amin'ny manaraka. De ny fahadimy, ny anaran'ireo izay voasarika ny anarany de tsy voasarika eo no eo fa amin'ny herintaona amin'ny 2026 volana May no mamoaka ny anaran'ireo izay voasarika ny anarany ny fanjakana Amerikanina. Fahaenina, ny fisarihana ny anaran'ireo olona izay voasarika de tsy miankina amin'ny hoe diplôma hatraiza no azonao, manam-bola ve ianao sy ny sisa fa de loteria ilay izy de miankina amin'ny chance izay ananan'ny tsirairay avy eo. De fahafito farany tandremo ny scam satria betsaka ireo olona misehatra eo amin'ny fifindra-monina aty États-Unis, eo ihany koa ireo mampiasa ny fifindra-monina aty États-Unis azahoam-bola fotsiny de tandremo ny scam, tandremo ny olona mangata-bola aminao amin'ny fanampinanao amin'ny application DV Loterie. Zay fa de amin'ny manaraka indray, maso to.